tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fifaliana mandrakariva riavana ny hiaonantsika amin'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ary satria sehatra fiaonana manodidina ny tenin'Andriamanitra ny fandaharana toy izao dia matoky isika fa eto amintsika ny tompo dia Jesosy Kristy izay tompon'antoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra ka manatanteraka ny voalazany manao hoe na aiza na aiza no miangonan'ny roana telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Mateo 7:20. Dia toky pitahiana ho antsika izany ary tsy ho antsika ihany fa indrindra koa ho anomavana izay vao miandoha manaraka ity fandaharana ity amin'ny zao andro sy fotoana izao. Ny Mesia mpaminan'ny Jehova. Io no lohateny lehibe izay ivon'ny perikopa arahintsika mandritry ty herinandro ity. Ary miainga avy amin'izany koa ho amin'ity andro manokana ity dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo ny mpaminan'Andriamanitra miteny ny tenin'Andriamanitra. Raha fitinina ny amin'ny hoe ny Mesia mpaminan'ny Jehova izay lohateny mandravona ny herinandro manontolo dia manondro indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo izany. Dia izy naka ny hendritsika olombelona ka niseho tamintsika sy nonina tamintsika mba hitondra sy hanambara ny afatra ny fanavotan'Andriamanitra antsika dia ny famelany ny helontsika izay mandrava ny hevitra ny fisarahantsika taminy ary ho fampihavanana antsika indray amin'Andriamanitra ka andovantsika ny fanjakany dia ny fanjakan'ny lanitra ho fiainana mandrakizay. Jesosy tokoa no ilay mpaminany izay nambara hatry ny ela dia hatramin'ny taona 750 talohan'i Jesosy zany na talohan'ny natongavany araka ny voasoratra ao amin'ny boky Deutéronome 7:15 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mpaminany avy ao aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka hoy misesy io no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anao izy no henoinareo. Koa rehefa niseho tamintsika ny tompo dia nambarany ireo izay nahita sy niaino azy torapony tao Samaria nanao hoe ny tenanay no mandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Araka ny Jaona 4:2. Fa raha nanangana tamin'ny maty lay izay nankalahy tokan'ilay vehivavy tao anaina Jesosy dia tamin'ny alalan'ny teniny ihany. Hoy izy tamin'ity zatovo: ry zatovo izaho aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary natolony tan'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra izay teo ka nankalaza n'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjony ny olony. Liko 7:4 tapany 2 zany. Dia izany tokoa ny mpaminany Jehova, marina amin'ny teniny ary mahery amin'ny ataony. Eny, tonga tokoa Jesosy hanambara ny teniny ray izay naniraka azy, fa ny mpaminan'Andriamanitra dia miteny ny tenin'Andriamanitra
araka ny lohateny zay banjintsika amin'ity andro ity. Fa zava-dehibe andrandray ny maro tokoa ariavana ny hoe Andriamanitra miteny amin'ny olona, indrindra amin'ny olona zay ny fidiny. Milaza zany fa Andriamanitra manakola zainy amintsika, ary mbola vonona ny ampita havatra ho antsika amin'ny alalan'ny iraka zay voatendriny dia ny mpaminaniny. Tsy miafina amintsika koa nefa fa ao anatin'izany fiseho-ny etaetany maro zay mitady ny tenin'Andriamanitra zany indrindra no tsy laozany hitsofoany fakapanahy zay ataony fahavalon'ny tenin'Andriamanitra dia ny devolo zany, zay mitarika ny olona mba tsy hino ny teny zay ampitondrain'ny tompony mpaminany ka hameloka azy eo anatrehan'Andriamanitra. Na koa makafanahy ny olona trapahalemena mba hisandoka ka anao ny tenany ho mpitondra ny teny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, dia reo olona voalaza ny soratra masina hoe mpaminany sandoka. Ka ilazan'ny tompo ny amin'izany manao hoe tsy fantatro ianareo, na koa izaho tsy naniraka azy. Izany dia tony nandavany any Semaia ny Elamita zay naminany tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany. Hoy ny tompo, tsy nirahiko izy tsy nina, fa nampitoky ianareo tamin'ny ilainga. Jeremia 7:20. Ko dia mafy ny tenin'ny tompo ny amin'ireny mpaminany sandoko ireny manao hoe fa ny mpaminany zay sahilaza teny amin'ny anarako nefa tsy nasaiky ny olazainy, na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanitra hafa dia atao maty. Deuteronomie 20:20 zany. Atao maty satria mandainga sady mampandainga an'Andriamanitra no izy miteny amin'ny anaran'Andriamanitra mba hinon'ny olona azy ka avery ilay olona tahaka azy rahateo. Fa Andriamanitra dia sary-piaro indrindra amin'ny fahamarinana izay momba ny teniny. Ka efa nitenina anao hoe amin'ny anaran'ny tompo, izaho izy no Jehova, izany no anarako, zany hoe ny tompo zany, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Isaia 2:20. Dia azotsika dika hoe Jehova tompony ny fahamarinana izany. Dia araka izany no nandidian'Andriamanitra manao hoe izay manana ny teniko dia aoka hanambara marina ny teniko. Jeremia 7:20. Hanambara marina ny teniko izy ka tsy manaisitra na manampy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa izay manampy ho Jesosy dia avy amin'ilay ratsy. Zany hoe manao fitaka izy, ary dia mafy ny fitsaran'Andriamanitra azy araka ny tenin'ny tompo Jesosy eto ihany manao hoe izaho dia manambara amin'izay rehetra mandreny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity dia hesoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Apokalipsy 2:20 sy 7:20 izany. Raha lazaitsika mivantana zany dia ny hoe tsy azo atao ny mamorona na mampifangaro ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hafa na fampianarana hafa, na ampidirina fikendrena hafa no izay tena fikendren'Andriamanitra sy fikasany marina, ka manodina ny hevitry ny soratra masina ho amin'ny lalan-kafa. Solazainy hoe fikendrena ara-nofo zany avy amin'ny demonia mihitsy azy, fa tsy araka izay tena hevitry ny fanahy masina izay tena tomponantoka amin'ny fanambarana marina ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Petera 2:20 Izany dia ny nitenenany ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny hevitra ny soratra masina marina ary izany irery ihany. Ary dia izay no fahamarinan'ny mpaminany, fa ny famoahan'Andriamanitra ny hevitra ny soratra masina amin'ny alalan'ny fanahy masina no fahamarinana, satria ny fanahy no fahamarinana ho Jaona amin'ny Jaona 1:5-2. Koa ny mpaminany izay iraka avy amin'Andriamanitra dia miteny araka izay taren'ny fanahy masina azy sy araka ny fahafianoan'ny fanahy masina ao aminy. Ary dia tanteraka indrindra zany
tao am Jesosy Kristy tompo dia araky ny maha-Kristy sy tompo azy. Manan-danja tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra. Ny lanja ny tenin'Andriamanitra fahavelomana sy famonjena ho an'ny olona. Iankina ny ain'ny olona sy andrandrainy tokoa ny tenin'Andriamanitra izay toriana aminy, satria izany no mahavonjy azy, izany no mamelona azy, izany no mampahery azy hiatrika ny ady amin'ny fiainana maro samihafa, ary indrindra ny fototra dia izany no mampiorona sy mampandroso ny finoany dia ny fitokisany an'Andriamanitra sy ny teniny amin'ny zavatra rehetra. Ho indrindra ny voalazan'ny soratra masina fa aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Oabolana 4:4. Ary ho indrindra ny tenin' Jesosy, ny teny izay nolazaiko ianareo dia fanahy sy fiainana. Jaona 4:7 tapany 2. Ary ny fanahy izay lazainy eto dia ny fanahy masina. Koa izay nandray ny tenin'Andriamanitra dia voalohany nandray ny fanahin'Andriamanitra izay fanahinay noho i Paoly, fanahinay mahavelomina amin'ny Romanina 5:2 zany, ary dia velomin'ny tenin'Andriamanitra izay fiainan'Andriamanitra izay entiny fanahin'ny tenin'Andriamanitra izy dia lazaina hoe ny fofinain'Andriamanitra izay amelomany izay rehetra mino azy sy manaraka azy ka manao ny asany. Ho azy reo dia hoy ny tompo, fiadanana ho anareo tahaka ny nanyranoray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Jaona 2:1-2 sy 2:20. Manaraka izany izay nandray ny tenin'Andriamanitra dia hazavain'ny tenin'Andriamanitra mba hahalala ny fahamarinan'Andriamanitra, satria ny fanahy ho Jesosy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Jaona 2:17-20. Satria fanahy ny fahamarinana izy ka tsy misy laingana fitaka ho aminy sanatria, ary dia ho afaka hiteny izy tahaka ilay lehilahy jamba izay nampahiratin'ny tompony masony ka nanao hoe, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho zao, na koa mahiratra aho ankehitriny. Jaona 7:5 tapany 2. Ary ny 4, izay nandray ny tenin'Andriamanitra dia mpaherezi ny tenin'Andriamanitra, satria ny fanahy maherin'Andriamanitra no momba ny teniny. Lazaina hoe koa ny fanahin'Andriamanitra no hery sy fahefan'ny tenin'Andriamanitra ka manatanteraka izay rehetra lazainy ny tenin'Andriamanitra. Fa izany no fanambara ny soratra masina hatramin'ny voalohany dia araky ny voasoratra hoe, ary ny fanahy nambomba tambonin'ny rano ka ny teny nanao hoe, misia mazava dia nisy ny mazava. Genesis 1:1-3. Koa ny teny rehetra izay lazainy fanahy dia eny avokoa fa tsy eny sy tsy hoy Paoly, ary amin'ny alalan'ny fanahy dia amenina avokoa izay voalaza ny soratra masina, zany hoe ho tanteraka avokoa, toy ny nanambaran'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra na alokin'ny vavan'Andriamanitra. Liko toko 1:7-30 dia ny teny izay ampiteneniny sy ampitondrany ny mpanompony. Teny azo antoka dia teny fahamarinana, ny teny ampitoren'Andriamanitra ny iraka izay irahany, ary dia tanteraka sy feno indrindra zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Dia araka izay nampanoratony Efeziany Mosesy manao hoe, mpaminany no hatsangako ho azy avy amin'ny ralahinao tahaka anao ka ataoko ao ambavany ny teniko, ary olazainy aminy izay rehetra antidiko azy. Deuteronomie 5:20-7. Ary dia nanterana ny tompo indrindra zany raha naneo ny voninany izy tamin'ny ovany Jesosy tare teo an-tendrombohitra teo anatrehan'ireo mpianatra izay nientiny niaraka taminy, dia Petera sy Jaona ary Jakoba. Ka nanambarany ray ny am Jesosy manao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Mateo 7:15-5 tapany 2 izany. Fa amin'izany
dia hoy Jesosy: izaho tsy niteny ho ahy, fa ny ray izay naneraka ahy, izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko. Jaona 2:7-7 zany. Ary satria ny fanahin'i Jehova Tompo no mitoetra sy miasa ao amin'izay noosorany sy ny rahiny, dia Petera apôstôly amin'ny mino rehetra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra manao hoe: amin'ny anaran'ny Tompo, raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Petera 1:4-1. Fa mahery ny mpaminany, ary miasa ny teny ambarany nohon'ny Tompo izay momba azy. Dia araka ny teny manao hoe: indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko. Jeremia 1:7. Ary hoy Jesosy: fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahin'ny irainareo no miteny ao anatinareo. Mateo 10:20. Zay azo dika hoe: ny fanahin'ny rainareo no miteny amin'ny alalanareo ary miteny ny tenin'Andriamanitra. Koa misy mahery noho izany va? Sanatria izany. Misy marina mihoatra noho ny fanahin'Andriamanitra va? Sanatria izany. Andeha ho fezintsika riavana izao fanambarana lehibe zao. Ny fanambarana lehibe dia Andriamanitra milaza tokoa fa miteny izy, ary marina ny teniny. Koa ny teny izay omeny ny mpanompo ny moentiny dia izy mihitsy amin'ny alalany fanahy masin'Andriamanitra marina no manamarina ny teniny. Rehefa zany dia hoy ny Tompo amintsika mba hampahery antsika: minoa an' Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminaniny dia hambinina ianareo. Araka ny tantara 2:20 zany. Ary dia hoy Paoly aty amin'ny Efesianina: ary dia tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra. Efesianina 5:1-2. Ary eto dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra manontolo tsy hakanavaka. Eny, hoy ny soratra masina: aoka ny teny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Kolosiana 3:1-2. Fa ny teny no manorona ny finoantsika ho famonjena sy hahatonga fitahiana izay raisitsika avy amin'ny Tompo. Fa ny finoana fantatritsika no ambaran'ny soratra masina dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy. Romanina 10:7-7. Ary miaraka amin'izany dia hiteny tahaka ny mpanao salamo tokoa isika, ka hanao hoe: ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salamo 7:20, ny andininy 120. Dia ny mba tsy hisarako amin'Andriamanitra zany riavana, ny tsy hanaovako izay fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, fa ny azonako kosa ny fahamarinan'Andriamanitra izay fahamarinana ho ahy, dia ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia matoky isika fa ho tanterahan'i Jesosy amintsika tokoa, araka ny tombavaka izay nataony ho antsika tamin'ny rainy, sady raintsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Jaona 7:7. Dia ho voninahitr'Andriamanitra irery any izay nambara teto, ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tenin'Andriamanitra velona, teny fiainana mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra
ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.